Avy taiza moa i Madagasikara ary aiza i Madagasikara ankehitriny ary ho aiza ihany koa i Madagasikara. De sanatria tokoa ve ho andry am-piadanana i Madagasikara fa tsy ho velona am-piadanana? Madagasikara kolese. Mialohany hanarantsika izay moa ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia toy ny mahazatra foana asio j'aime ny video ary abonné ihany koa ny chaîne-natsika. Raha araka ny lovantsofina hony dia Madagasikara taloha nosy maitso ary tena nosy mahafinaritra hony ity Madagasikara ity. Mbola tsy nisy anefa ny manam-pahaizana anankiray na ireo milaza azy ho mpahay-tantara na nadiso izany tantara sy lovantsofina izany. Raha izany Madagasikara nosy malala izany hony taloha ela be dia be de be ny zavatra nahafinaritra tao amin'io nosy io ary be de be ihany koa ny zavatra izay tena mahate-hotia ary mahatamana ny monina io tany Madagasikara io. Araka izay efa noteneniko teny am-piandohana moa dia mbola tsy nisy na manam-pahaizana anankiray no nanadiso ny tantara izay nisy teto Madagasikara. Nanjaka hony ny fihavanana tamin'izany fotoana izany ary ny rano fisotro ihany koa dia madio fa tsy misy rano maloto tahaka ny ankehitriny. Naitso na atiala ary tena mahate-hotia sy mahatalanjona izany nosy Madagasikara izany. Fahiny ihany koa dia voalaza fa nanjaka ny fifanajana ary ny soatoavina sy ny hasiny ny tany dia voahaja tsy misy toy izany. Mamy ny fiainana teto Madagasikara tamin'izany hony raha araka ny tantara izay hino sy tantara izay nirehirehany ireo mpahay tantara. Ny fahendrena hony no ny fampitaizana tamin'izany fotoana izany ary tsy misy olona anankiray izay mba nandeha sekoly satria mbola tsy nisy ny sekoly tamin'izany fotoana izany fa ny fahendrena sy ny fahalalana izay nomenjanahary no entina ny fampitaizana teto amin'ny tany sy ny firenena. Nanjaka ny filaminana ary tsy nisy ny disadisa fo ny fahiny hela be ary niadana ihany koa ny biby rehetra, ny biby amam-borona dia tsy nijaly toy ny ankehitriny. Mamy raha izany tantarany Madagasikara izany. Nirindra tsara sy nipetraka tsara moa ny anjara toerany tsirairay ary mbola tsy hita izay naharatsy azy tamin'izany fotoana izany. Ny kely manaja ny lehibe ary ny lehibe ihany koa dia miaro ny kely. Mazava ho azy fa mbola tsy nanjakany hery ny vola moa tamin'izany fotoana izany raha fahiny hela be no asian-dresaka satria mbola nanjaka teto amin'ny tany ny resaka hoe takalo. Ny takalo anefa dia tsy misy menimenina na ny andaniny na ny ankilany fa samy afapo avokoa ireo rehetra izay mifanakalo. Raha valiana tsotra moa ny fanontaniana hoe taiza i Madagasikara fahiny dia mazava loatra ny valiny hoe tany amin'ny fahasambarana ary tany amin'ny fiadanana ihany koa indrindra tany amin'ny fandriampahalemana, tany amin'ny lavitra disadisa ary tany amin'ny lavitra ny fahoriana raha izany Madagasikara fahiny izany. Nohon' izany dia mazava ny valim-panontaniana hoe taiza i Madagasikara dia ireny izay rehetra ny tany saiko ireny no valiny. Ary raha izay arany omaly mba apetraho ary ny fanontaniana hoe ahoana ny ankehitriny, aiza i Madagasikara ankehitriny satria efa novalintsika teo hoe taiza i Madagasikara ny omaly. Ny omaly dia tsinotsonoavintsika ny fiarahamonina nisy teo amin'ny tolo malagasy ary indrindra ny fahalalan'izy ireo satria voalaza fa mbola tsy nisy sekoly tamin'izany. Ankehitriny moa dia mirehareha isika fa hoe tena manam-pahalalana satria efa be de be ny nianatra. Raha izay ho ary no izy ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia aiza ry sika izao? Ny fianarana ve no tsy mampandroso sa izaho mitsy no jamba mifantoka loatra ny amin'ny fahiny ka tsy mahalala ny akanton'ny zava-misy ankehitriny. Fa na zany na tsy zany aza dia ireto fanontaniana ireto dia tokony ho valintsika tsirairay avy. Raha nosy maitso i Madagasikara fahiny dia nosy inona i Madagasikara ankehitriny? Raha nanjaka ny fihavanana tamin'izany fotoana izany dia aiza ho aiza ny fihavanana izay misy amin'izao fotoana izao ary raha nanjaka ihany koa ny fandriampahalemana dia mandry fahalemana ve ny tany amin'isika miresaka izao. Eo anatrehany zany ihany koa moa dia tena nanjaka ny fifanajana tamin'izany fotoana izany. Amin'izao ora izao ara dia tena mbola misy ve ny fifanajana eo amin'ny samy malagasy ary mbola manindrahindra ny kolotsaina ve isika, indrindra mbola manome lanja ny tany sy ny hasiny ny tany. Apetrako amintsika tsirairay avy ny fanontaniana ary anjarantsika rehetra moa ny mamaly izay fanontaniana izay ary isika moa dia tsy tokony hiatsara velatsiha amin'ny tenantsika ary tsy tokony hiatsara velatsiha amin'ny tany
tandrazantsika ihany koa. Ary raha toa ka hiatsara velatsiha amin'ny tenantsika foana isika na hiatsara velatsiha amin'ny tanindrazantsika foana isika dia tadidio ary tsaro fa tsy ho lasa lavitra isika izay ary vao maika mikrosifahana mihemotra mankany aorina. Apetraho amizay ny fanontaniana hoe aiza isika izao ary inona ny antony moa ve isika dia tsy manam-pahalalana sa efa tsy ilaina antsony ny fahalalana izay alaina any an-tsekoly. Ny ntolo nefa dia tsy nandeha izany sekoly izany nefa feno fiainana finaritra ary fiarahamonina tomady ny fiarahamonina ny iainan'izy ireo. Isika nefa dia mianatra ary mirehareha manam-pahaizana sy manam-pahalalana nefa tsy mavita manavitra ny tanindrazantsika ary tsy mavita mandresy ny fahantrana, indrindra moa dia tsy mavita miala ao anatin'izany fahoriana izany. Nefa na de eo aza izany zavadrehetra izany dia tadidio fa mbola tsy tara isika malagasy, tsy misy olana izay tsy ahitana vahaolana ary tsy misy mafy izay tsy letra ny zoty ihany koa. Noho izany dia isika tsirairay dia samy mametraka ny fanontaniana ary samy mamaly ny fanontaniana amizay ahaizantsika azy mba hitadiavana ny vahaolana misy ankehitriny. Raha izay ary ny omaly sy ny anio, raha izay ary ny fahiny sy ny ankehitriny, de mba ahoana ary ny valim-panontaniana hoe hoaiza i Madagasikara, satria efa noresantsika teo moa ny hoe taiza i Madagasikara fahiny ary efa niresantsika ihany koa ny hoe aiza i Madagasikara ankehitriny, ndeha ary hapetraka atsika ny fanontaniana hoe hoaiza i Madagasikara ny amin'ny rampitso. Hoaiza tokoa moa i Madagasikara? Hanaraka ny dian'ny Ntaolo taloha izay feno fiarahamonina sy feno fifanajana ary feno fandriampahalemana sa mbola hanoho ny dia izay misy ankehitriny, hikorosofahana hirehareha amin'ny fahalalana nefa tsy mavita manavitra ny tany sy ny tanindrazana. Hoaiza i Madagasikara? Hoaiza isika malagasy raha toa ka tsy mahatsapa tena fa tompon'andraikitra avokoa isika rehetra? Hoaiza isika raha toa ka mahatsapa fa hoe tena efa tsy misy ilana kolotsaina sy izany fihavanana izany? Hoaiza isika Madagasikara? Hoaiza isika malagasy? Hoaiza tokoa i Madagasikara tanindrazana? Hoaiza isika raha toa ka tsy hanatanteraka ny vina izay voasoratra ao amin'ny hiram-pirenena malagasy izay nosoratany ireo zoko be taloha izay manam-pahendrina, feno vina hiadana sy ho finaritra nosy malala i Madagasikara? Hoaiza isika raha ohatra ka tsy hanatanteraka izany vina izany? Hijanona ho mpanonofinofy ve isika sa hijoro ho mpanatanteraka? Ary raha ohatra ka hijanona ho mpanonofinofy dia hoaiza isika? Ary raha ohatra ka hijoro ho mpanatanteraka ihany koa dia hoaiza i Madagasikara? Isika rehetra dia samy mamaly izany fanontaniana izany ary azasina fiatsaram-belatsihy rehefa mamaly ny fanontaniana, fa raha isika rehetra hiatsara velatsihy dia samy hizaka vokany izany fiatsaram-belatsihy izany, na isika malagasy na itany izay tanindrazana ilay antsona hoe Madagasikara. Avelantsika eo moa ny resaka mikasika an'izay ireo tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankateligny ianareo rehetra ny hain'ny video hatramin'ny farany, ary ny ety ampamaranina dia mbola entaniko ianareo ny hoe sahia mijoro, sahia miavaka amin'ny tsara, fa izay no ilain'ny firenena ary izay no mampandroso isika. Zay fa hametra beloma izahay, izaho kosa ody fa ianareo veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Amin'ny magnaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.